ahoana ny atonga anao anana fahefanao anatin'ny surnaturel? Ahoana ny atonga asianao ahita vokatra amin'ny surnaturel? Lay tontolon'Andriamanitra, lay tontolo ara-panahy, lay tontolo ny anjely. Ahoana ny ahitantsika vokatra? Voalohany indrindra ka lasaka anabavy dia izao, tsy maintsy manokatena isika ampitombo ny finoantsika. Tsy maintsy committed, amin'ny teny anglisy hoe committed. Inona ny dikany hoe committed amin'ny teny? Tsy maintsy manokatena, tsy maintsy manolo-teny, tsy maintsy alainao fiainanao dia izao, ataoko zay ampivoatra ny finoako. Rasaka anabavy, ny lalana tokana ahafahantsika miditra ao amin'ny surnaturel dia finoana. Nateraka atao amin'ny surnaturel tsika amin'ny finoantsika. Raha vao miteny ianao hoe mino an' Jesosy dikan'izay manana finoana ianao. Misy olona mitetika izany tsy manana finoana, laika zany, laika amin'ny devolo zany. Matoa ianao miteny hoe Jesosy atolotro anao fiainako, dikan'iny mino an' Jesosy ianao, manana finoana ianao. Fa le finoanao mila ampitomboana, mila kolokoloina. Mariavy ianao e. Zao lazain'i Jesosy Kristy. Jaona 4:12 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izaho makany amin'ny ray. Lasaka anabavy eo. Raha vao mino an' Jesosy zany ianao dia tadidio, afaka mihetsika ianao anatin'ny tontolon'ny surnaturel. Tenenao amenina mafy ahako. Ny finoana raha lasaka anabavy, ny finoana no mahatonga antsika afaka manetsika ny herin'Andriamanitra na hoe sandran'i Jehovah. Zao nambara ten'Andriamanitra Isaia 3:1, iza no nino ny teny nampitondrana anay, ary iza no nampisehoana ny sandran'i Jehovah. Zany hoe zay nino ny teny nampitondrana ny tenin'Andriamanitra dia lasa mahita ny sandran'i Jehovah mihetsika. Ny olona tsy ahitan'ny olona ny voninahitr'Andriamanitra dia ny finoana. Ny olona zany oke amin'ny olona ny finoana hatraminy hoe manolo tena ho an'i Jesosy, fa le mihoatra eo amin'izay manomboka miady varotra ny sasany. Vao mihoatra eo amin'izay dia manomboka misalasala ny sasany. Ka lasaka anabavy eo, rehefa mino an' Jesosy ianao dia inoy hatramin'ny farany, tompony fahefana rehetra izy any an-danitra sy aty an-tany, amin'ny anarany no andolia lohalika rehetra akaiky ny lela rehetra. Izy no lehibe indrindra. Izy dia manana fahefanam-boro, Andriamanitra mahagaga. Izy dia manana torohevitra tsy takatry ny saina. Orala. Raha te hanana fahefana ianao amin'ny tontolo ara-panahy dia ny finoanao ataovy zay ampivoatra azy. Teneny hoe ataovy zay ampivoatra ny finoanao e. Ny olona endry zany, ny kristianina endry, na hoe ny kristianina manana fahendrena, ny zavatra hiazakazahany voalohany tsy hoe ahoana ny lalam-pita iny, fa ny hazakazahany voalohany dia hoe ahoana ny ahatonga ny finoako ho matanjaka tsara. Raha mila secret-na fiainana ianao, tsy volana secret fa finoana. Tadidio ty tenty soraty ao anatin'ny notinao, zay tsy vitan'ny vola, vitan'ny finoana. Raha te hatanjaka ianao amin'ny fiainana, tsy vola ny mampatanjaka, fa finoana. Tenin-keno kaikany hoe tsy vola ny mampatanjaka fa finoana hoe. Ka raha endry sy manam-pahatakara antsika, tsy vola ny hazakazahana, fa inona? Finoana. Misy zavatra tsy resin'ny vola mandrakizay, fa resin'ny finoana. Maninona tsara? Rehefa miresaka momba ny finoana ny boky ny oabolana, boky ny Hebreo 2:7-3, dia zao ny zavatra lazainy hoe namono fidedadeda ny afo afaka tamin'ny 11:33, Hebreo 11:33, zay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, ny asa fahamarinana, nahazo teny fikasana amin'ny teny
amin'ny teny anglisy tsy hoe nahazo teny fikasana fa hoe le teny fikasana tamteraka. Raha vao finoana ny resahana ka lasaka nabavy, nanakombona ny vavany liona, namono fidedadeda ny afo, afaka tamin'ny lela-tsambatra, raha nalemy dia nampatanjahana, tonga nahery tamin'ny ady, dia nampandositra miakamila amin'ny firenena hafa. Inona daholo ny tao ambadika izany zavatra izany? Finoana. Nisy liona kombona ny vavany, tsy momena vola le liona ery lionao, meko vola be ianao, fa inona ny asa? Finoana. Nandresy firenena ozy izy, nandresy fanjakana tamin'ny finoana. Ka lasaka nabavy, raha teo hiakatra ianao ka teo kristianina matanjaka ianao, tadidio ty teny ty, ny finoana tsy misy fetra, enao ny fetrany. Atraizy ianao ny vonina ampivoatra ny finoanao, dia atrano ny tonga anao. Ataovy izay ampatanjaka ny finoanao, fa rehefa matanjaka ny finoanao, tsisy atohitra anao zany. Na mandalo problème maka ianao, manam-pinoana ianao milaza aminao, tsy mampamono tenanao zany ny problème. Mahatonga ny olona kivy eo anatin'ny problème anay dia tsotra e, kely ny finoana. Raha manana problème ianao, réel ny problème anao, fa tadidio ny Andriamanitra ao réel mihoatra lavitra noho ny problème anao. Mbola tsisy ny problème anao dia efa nisy ny Andriamanitra ao. Teny keno kaikanao mbola tsisy akory ny problème anao hoe dia efa nisy ny Andriamanitra ao. Fa ny problème anao hitanao maso hoe fa ny olonan'Andriamanitra tsy hitanao maso. Laza aminao raha hitanao maso Andriamanitra ao, tsy atahoranao izay karazana problème rehetrarehetra zany. Ozy ianao ka ny Andriamanitra misy io izy io, fa ny problème latsaka ny finoantsika. Ka lasaka nabavy, raha te handeha lavitra ny fiainana, andresy amin'ny fiainana, finoana. Tio keny no kaikanao dia teneno izy hoe finoana hoe manina tsara, arakaraky ny mampatanjaka ny finoko no ekarako amin'ny fiainana. Arakaraky ny mampatanjaka ny finoko ny tsy mampiotsina amin'ny fiainana. Tadidio ka lasaka nabavy, fa ka mbola eto ambony tanitsika isy foana amin'ny problème. Ny olana tsy maintsy misy foana milaza aminao na hifindra trano any États-Unis ary ianao, problème hafa indray ny hitanao any, tonga dia problème amerikanina. Tiako lazaina aminao zany dia izao hoe ny olana isy foana. Ary io na hitsoka izy ianao, na hitsoka izy, misy foana io. Eto Antananarivo ianao ka miasa birao, ho any ambanivohitra ianao miomana hiasa tany. Ka tsy izay ve le izy? Miomana ianao, lava volo ianao, kambe ianao, anamboatra le volo tapon indray io, nefa ianao petakorona e. Teny keo kaikanao tonga dia tsy mivoaka le sary hoe. Ny olana isy foana, fa ka lasaka nabavy eo. Raha vao manam-pinoana ianao, matanjaka ny finoanao, laza aminao rehefa mino ianao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Ny ozatry ny fiainana tsy vola, fa finoana. Ny amin'izao vanim-potoana izao isaka miteny problème ane tsy ampy vola e, problème ane tsy ampy vola e. Ka lasaka nabavy eo, laingy zany. Laingy zany, tsy mila manam-bola vao mahavita zavatra. Be dia be, mino fa ianao malala olona tsy niantoka amin'ny freny izy nakany Paris. Ary izy koa mahalala, ianao koa izao mety ho any Paris, tsy manam-bola ianao fa dia olona miantoka anao. Tsy vola ny problème. Rehefa manam-pinoana ianao, possible ny zavatra rehetra. Teneniko ianao kaikanao rehefa manam-pinoana ianao, possible ny zavatra rehetra hoe. Ny olana dia tsy le olana, fa ny olana dia tsy fahampiana finoana. Tsy matanjaka le finoana. Ataovy izay ampatanjaka ny finoanao. Teneniko ianao kaikanao hoe atao izay ampatanjaka ny finoanao hoe. Raha lasaka nabavy, mety raha hita eto amin'ny masoaka nofo ianao dia mety hoe tena falensa kely, mahikely zany. Fa rehefa ny devoly mahita anao, aoka izy ahita olona bokina be amin'ny finoana, olona bokina be amin'ny finoana, olona bokina be amin'ny finoana, ataovy amenina mavo zany. Ahoana ny atanteraka an'izany? Ka lasaka nabavy, zavatra tsotra ny teneniko aminao, ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy.
toroteny, mamaky baiboly, mamaky boky. Aveko aminao mamaky boky. Misy olona miteny pasteka intsoka iny efa mitokoteny hafa mihitsy. Vekonao fa forononay taiza. Mamaky boky zay, mihaino torotenin'olona zay. Mamaky ianao boky. Le boky misy osotro reny, mamaky zay mivady. Dia tena olona mamaky boky. Ianao ve mino hoe neny manomboka tamin'ny 2020 hatramin'izao boky rehetra vakiny. Ny akamaroany moa zany efa mihoatra ny 300 ny boky voavakiny zao 2020 hatramin'izao. Ninao firy. Tsy mikontiny Radanja, Tintin, Lucky Luke. Miresaka zavatra marina tsika. Ralasaka anabavy eo. Ataovy izay hampatanjaka ny finoanao. Tenanao anao amenina mafy be ako. Io zany nahoana naiza fiangonana idirantsika raha mbola tsy resaka hoe raiso io. Tsy resaka dilo sorana io. Io anega lasaka anabavaka anao hoe tsika rapanatsika mahita be dia be. Fa tsy zany io. Tena keno akakinao hoe tsy zany io e. Fa ny fiainana ralasaka anabavy mifamatotra amin'ny finoana, mila olona matanjaka amin'ny finoana dia mandresy iny olona iny. Tena keno akakinao mila matanjaka amin'ny finoana hoe mila inona tsara. Rehefa matanjaka ny finoanao tsy maninona hoe tsika mbavaka ny kifafanao, hoe tsika mbavaka ny figonao. Hoe saka mikasika amin'ny lohany tiako tompo dia hitsotra ny volony. Saka mikasika amin'ny lohany tiako tompo dia hisy diloilo ambony lohany. Saka mikasika amin'ny lohany tiako tompo dia voakasika manokana ny sainy. Tsika tao zany. Fa zany miainga amin'inona zany finoana. Tena keno akakinao miainga amin'ny finoana zany hoe Daniel lehilahy mpamaky boky. Vakio ny Daniela toko fasivy. Efa hitako tao anaty boky ozy izy. Vakio zavatra nytenenin'ny Paul tamin'izy tany nanokatra ho an'ny takatasy ho an'ny Filipianina. Hoe eto ty ozy izy le boky. Fa tsy hoe eto ty le ny antsika efa misy olona makany an-dafy. Zay to ndraika rananitra. Zay to ndraiky raro oviny ianao zao rehefa nisy olona nakany an-dafy nanafatra ianao zay to ndray boky hitanao arakaraka ny itombotsika ara-panahy no manomboka atakaratsika zavatra. Ka izy tika ohatra zany ny olona goavana rehetrarehetra eo raha lasaka anabavy tadidio fa ny olona goavana ny ato anatin'ny saina. Amidio ny fanananao rehetra ozy izy. Fitananao inona? Fahalalana tsara. Finoanao zany ny voalohany indrindra. Mila matanjaka ny finoanao. Tena keno akakinao mila matanjaka ny finoanao. Raha matanjaka ny finoanao tsy matahotra zany ianao eto misy olona atao misy trano zany ny mbola kely. Misy olona mifindra trano tao ambadika ny tranonay. Zay 223 dia niala le tao amin'ny 222 dia nifindra. Dia tonga zareo dia nanafatra mpiandra. Nanafatra ny tao an-tranonay. Aza mivoaka eo nareo fa hifindrano le devoly. Ohatrany voaka zany le devoly atsy dia voaka ny vavahady dia hiditra ny vavahadinay dia eo aminay an-tokotany. Tsy fahalalana. Azontsika tsiraray avy ve? Ataovy izay ahatonga ny finoanao atanjaka. Ahoana ny ampatanjaka ny finoanao? Amin'ny alalan'ny fitombon'ny fahalalànao. Mimena le manao amen. Ataovy amenina mafy tsara mihitsy. Mamaky boky, mamaky baiboly. Teny keno akakinao mamaky boky dia mamaky baiboly hoe nijereva toroteny. Eto amintsika zao misy toroteny firy enoy daholo. Vitsy ihany manao amen. Firy amintsika ireo zao mahavita mihaino ny toroteny. Hoe mahisy toroteny indray mandeha dia hoe fa hengo zay fa verenako henona fandroany. Firy amintsika. Ny antsika efa nandeha le toroteny zany afa ty aloha fonako aminao. Za mitory azy ary miverina mihaino ny toroteniko. Dia misy fotoana meme Andriamanitra inona ary tiany teneniko.
satria maninona mila mitombo ka lasaka anabavy. Rehefa mitombo ny finoanao manaraka ny zavatra rehetra. Teneny hoe mitombo ny finoanao dia manaraka ny zavatra rehetra hoe. Ka lasaka anabavy enoy tsara. Tsy responsabilité an'ny pasteranao no mampitombo ny finoanao fa responsabilité anao.